Manoloana ny vonany tranga tany amin'ny fokotany Marifototra, komina Vatomandry, faritra Atsinanana tamin'ny alalan'ny fanapozinana vokatry ny fihinanana hazan-dranomasina misy poziny dia maneho fiara-miory amin'ireo niarana izany ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny Jona. Noho izany, nisy ny fanentanana sy fanamafisana trano nataon'ny ministera tompon'andraikitra mba hisorohana ny fihazana sy ny fanjifana ny fano na tortue marine. Natao ny alarobia 17 Martsa 2024 tao amin'ny foibe mpitondrana kapoben'ny Jono sy ny arena anaty rano tao Ambandrinomby. Mahakasika ny fano na tortue marine manokana dia io efa anatin'ireo voarara amin'ny setra iresatenena fa tsy azo hazaina, tsy azo hoanina, tsy azo amidy ny tortue marine rehetrarehetra. Io karazana anankidimy eto Madagasikara dia voasakajao anatin'ilay fahaolana tamingana dia voarara tsy azo alaina, zay no lafiny anankiray. Ny faharoa dia anisan'ny biby zay mipitahiry ireo prizina ao an-dranomasina ny tortue marine. Zany hoe misy bio-accumulateur ao amin'ny organe ny tortue marine zay mitahiry ireo prizina. Ireo karazana biby tortue marine reo dia tsy mitovy ny sakafo. Misy ny karazana izay mihinana, tsy mihinana fa tsy ireo karazana zava-maniry ao anaty ranomasina. Fa ho an'izay tranga zavatra atao Vatomandry reny zany anisan'ny karazana ireo mihinana zavatra maromaro dia ny mihinana karazana coraille malemy na ny coromoa, mihinana éponge zay anisan'ny misy risque be anatin'ilay prizina zay ka reny zany dia mandavan-taona dia voarara mihitsiny fa tsy azo atao mihinana manandrina an'ireny fa misy prizina reny zavatra reny. Zay moa zany voaron'ny lalàna ny fihazana sy fihinanana azy fa eo amin'ny ara-tsakafo zany tena miteraka prizina. Le izy zany azavaina zany mihinana androany le olona dia mety tsy sehona aretina eo no eo. Fa miroso kelikely dia afaka ora vitsivitsy na andro vitsivitsy zany dia miteraka solotsa aretina tonga dia mamono. Ka ny tsara hazavaina zany matetika reny tortue reny miresaka ny mpanjony hoe misy arato zay apetraka any large dia tratran'ilay filet ny tortue dia maty dia tsy maintsy hoanina. Fa tsy le maty reny ihany, reny efa voalaza fa tsy azo hoanina, misy prizina, fa le tortue rehetrarehetra reo zany dia mandehandeha reo dia azo lazaina fa misy prizina ao anatiny. Ary ny fahazakan'ny olombelona azy dia tsy mitovy, misy ny tena vatan'olombelona tena tsy mazaka tonga dia maty mivantana, ary ny sasany mety maharitra kelikely marary dia maty. Ka reny zavatra mampirehitra am'ireny dia tena ny avy eto ministera tena misokajy reny tena zavatra grave reny ary entanina manokana manomboka avy any amin'ny mpanjono zay mihaza tortue zany dia tsy azo atao voarara zany fa dia mbola misy sary mihaza ny mpanjono efa fantany fa hoe zavatra tsy azo atao ty voarara ary zavatra mety hiteraka fanapozinana amin'olona tia dia mbola misy manafilaniana manao ho an'ny mpanjifa mpivarotra dia entanina manokana mba tsy hivarotra reny hazan-drano zay efa voasokajy fa misy prizina reny. Fantatra teto fa 5 no maty, 4 no mbola manaraka fitsaboana ary efa manjatony no nihinana io hazan-dranomasina misy pozina antsoina hoe fano na tortue marine io. Ary misy ny fampiarana ny lalàna ho an'izay minia, mihaza sy mivarotra ireo karazana hazan-dranomasina misy pozina ireo izay amin'ny vanim-potoana mafana sy vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro no tena mahabetsaka io fanapozinana io.